miavana manalo amin'ny tompo a tonga amin'ity andro alarobia 12 martsa 2024 isika vavaka isika dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa akaiky dia akaiky anay ianao atsaveranao zay raha tsy famatom-piainana aminao sy verina aminao aminao tokoa mantsy namina anay ny zavatra rehetra satria anao Jesosy Kristy zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra dia ampangino ny ferehetra jevaninao a toka ny fenao rery amin'ny Jesosy no nakoakomponay a ilay anananay fiainana dia fiainana bebe amin'ny anaranao Jesosy naovana izany amen. Luka 12:1-8 ka tamin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa Petera, tompo izay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Aroa ny tompo, iza moa no tandrina an-draharaha matoky sy manan-tsaina zay ho tenen'ny tompony fiain'ny mpanompony mba nome azy anjara anina amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony fa indro manao toy izany raha izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tenen'ny mpanapaka ny fananan rehetra fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra enina ny tompo vao avy ka dia nikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro tsy ampoiziny sy miova zay tsy fantany ka izy dia omeny anjara anan'ny tsy matopo. Fa le mpanompo izay malala ny sikapony tompony ihany ka tsy miomana na manao zay sitraky ny fony dia kapoana be fa zay tsy nalala kosa ka manao zay zavatra tokony kapoana azy dia kapoana kely fa zay nomena be dia be ny tadiavina aminy ary zay nampitahirizina be dia bebe koa no adinina aminy. Masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia tena hita hoe marina Andriamanitra. Tena marina Andriamanitra satria zay natolony anao a dia adinina aminao. Raha be no natolony anao a dia be no adinina aminao. Raha kely natolony anao a dia kely no adinina aminao. Ka n'ity andro an'ity tsy hafa-bela zany na iza tsy maintsy adinina Andriamanitra ny amin'izay nomena azy olona tsirairay avy. Ka ambara-pahatonga n'izany fehi-potoana izany andao zasy ianao a tena anatanteraka zay nanirano tompo antsika tsirairay avy anao zany atsaka sy anavana anao ak'izay sitrapony fa tsy anao zay tiantsika satria mbola anadinina antsika zany amin'ny farany eto amin'ity volasy fa ho avy tampoka matsy izy ka raha hitantsika manao ny sitrapony dia zay mivolaza ato hoe ataony mpanapaka ny fananany rehetra. Fa raha hita kosa ianao fa tsy manao an'izany araka ny tokony izy dia atony ho amin'ny fampijaliana zay mivolaza eto atony. Ka eo anatin'izany ngamba aokatsika miomana amin'ny fifiny Kristy amin'izay anjara fanompoana santsika tsirairay avy anao izany araka ny sikapony tsy ambany fitarian'ny fanahy masina amin'anakireny fa tsy hanao izany araka ny tetony fotsiny na amin'izay tianao atao fa raha izany no ataonao dia misahirana ny efaranao. Fa raha anao zay araka ny sikapony kosa ianao dia ataony mpanapaka amin'ny fanahiny rehetra rehefa ho avy izy eny ambony lanitra. Donc tsika n'olo tena ho an'ny tompo ka anao zay ataontsika manomboka hatramin'ny zavatra kely midika hatramin'ny lehibe indrindra araka ny sikapony ombany fitarian'ny fanahy masina sy omban'ny tenin'Andriamanitra zay amin'ny fahamarinana ho antsika. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa tsy avelanao ho tafandrimandry zay sy ho anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ambara-piavinao ny ambonina. Dia mampianarana ny tompo anisan'ny andronay azonay folena. Dia tolory ny fananao masina manakirivo zay fanaovana ny zavatra araka ny sitraponao fa tsy araka ny eritreritray na araka ny fanaon'ny olona velona mampanotanay. Manao zany araka ny sitraponao dia sitrakainy ary vavaka dia anay zay ny andala. Masina ny anaranao
tonga ny fanjakana ataony sitraponao dia tany takin'entany mihina iny any masazo anay ary mamelany elikay takina melana izy mika taminay iza mitonona ny fakapana fa manafana ay amratsy anao ny fanjakana sy hery amin'ny voninahitra manakizay amen tanterahany avy indrindra amintsika ne zay todrano tononona minahara zanakafana masina zao ary Andriamanitry ny fiadanana zay masina nareo ka oka Andriamanitry ny fiadanana amasina anareo Andriamanitry ny fiadanana ny amasina anareo ka samy tanteraka ka oka ovony avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiviny Jesosy Kristy antsika matoky zay miantso anareo sady izy ihany ny fizany voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny ihany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina amen.